hevitra eo tongotrao. Mira firam-baovao an' Jehova. Mira ho an' Jehova, misaora ny anarany. Lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Ho fidy rahantsika an'Andriamanitra sy ho fanomboantsika ny fotoana dia ataontsika ny hira 720 ny andiny rehetra. Lazasu Okasanta Chaluavu Leibeni Erini Leibeni Asani Marina Nididini Manabara Nyatsarani Saurehetra arizao makatony tenini kamirindra sueri bahiderany bari eny andanitra marosi mamiratra ni eti antanikyo sesena sady kanto ori olombelona izay sanganasany manomeza azy zao voninahitra sy aja ianao no sambatra no tahiny fatratra tiany raorikyo mba ho volamena tsara Tumpo Andriamanitra aokany voavotra iray feo mandrakiza ankalazanao atrany eny fitiavanao sy ny famindramponao vonina itroanao tena lehibe Jehova Vavakisika tompo rainay tsara indrindra izay ny an-danitra any eo dia raha saotra ary fakasitrana natolotra eo anao noho ny natratrarana indray ty 3 volana farany amin'ity taona ity ny fanirinay dia mihoatra noho ny tamin'ny hitantananao anay tamin'ny lasa mba hitantananao indray amin'ity 3 volana ity dia ny fotoana rehetra izay mbola ao atrehanay dia engane mba eo ambany fanatrehanao mamela antsy fantaterahanay sy ny elokay ka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ny angatahanay izany vavaka izany amen. Miarabantsika indray tratro izao sabata mahafinaritra izao fantatsika fa 3 volana farany izao no misy atsika ka dia ny firariana dia engane antsika mba hitombo amin'ny fahalalana amin'ny marina ka dia samia ho tahin'Andriamanitra. Izao tsika dia hiditra amin'ny tatitra maneran-tany.
Anano anarako mpampianatra taranjatantara amin'ny taona faharoa amin'ny lycée sy anglisy ho an'ireo lehibe ao amin'ny sekoly misionan'ny Palao. Asa mahafinaritra tokoa ilay izy. Mifoha aho isan'andro any an-tsekoly sy araka amin'ireo mpianatra izay afaka ampianariko momba an'Andriamanitra. Izay koa moa no tena tanjoko lehibe indrindra. Ny fotoana rehetra izay hiderana sy hivavahana, ny zavatra rehetra izay ataoko dia atolotro an'Andriamanitra izany rehetra izany. Amin'ny voalohany dia ohatran'ny mampatahotra izany hoe hanao misionera izany. Kanefa raha ny marina dia tsy misy tsara noho izany hoe isan'andro ianao dia miasa ao an'Andriamanitra izany. Amin'ny ankapobeny dia toy izao ny fizotriny tontolo andronay. Mifoha dia misakafo dia mamonjy ny fotoam-pivavahana iarahan'ireo mpiara-miasa izay zava-dehibe tokoa satria raha tsy mifantoka amin'Andriamanitra isan'andro ianao dia tsy afaka ny hanampy ireo ankizy araka ny tokony ho izy. Vita ny fivavahana dia manomboka amin'izay ny asa. Mankany amin'ny kilasy miaraka amin'ireo mpianatra ary ny kilasy tsirairay dia manomboka amin'ny fivavahana avokoa izay vao manomboka amin'ny fampianarana. Misy ny andro sasany somary mafimafy kely. Ny alatsinainy ohatra dia sarotra satria reraka ny ankizy kanefa mihamilama ihany rehefa mandeha ny fotoana dia nefa mety ho sarotra indray avy eo. Isan'andro ianao dia miditra mpianatra, mifandray sy miresaka amin'ireo mpianatra, mamihana azy, mipetanana. Zareo mampime anao ianao koa manao izay ampime azy. Rehefa mirava dia mitsara ny diovaran'izy ireo amin'izay. Ary matetika andaninao amin'ny takariva manontolo izany. Avy eo dia mba miaraka amin'ny namana hafa misionera izay mihaino sy mahatsapatsara ny zavatra iainanao sy ny mahazo anao, azo izarana ny fanandramana ihany koa dia toy izay indray ny ampitso. Raha adiniana dia ohatrany hoe tsy mahaliana sy tsy mampivelatra ilay asa kanefa dia io no asa izay tsara indrindra nataoko teo amin'ny fiainako. Taloha natongavako teto Palao dia tsy mbola nahasiofanana ny mpampianatra izany kanefa tsy voatery ho manam-pahaizana manokana amin'ny fanabeazana ianao na hoe manana diplôma mpampianatra. Mety hanampy anao tokoa izany mazava loatra fa Andriamanitra no tena manampy anao. Rehefa mamaly ny antsony ianao dia izy no hanampy anao amin'izany. Vitako tsara ny asako tamin'ny taondasa tamin'ny fampianarana ny 3e. Mbola tsy fantatro hoe inona no hisy eo fa izao mitahy anay Andriamanitra. Raha manana tahotrany amin'ny asa izay niantson'Andriamanitra anao ianao dia izao. Eritrereto hoe tsy irery ianao fa hiaraka aminao sy hanampy anao izy. Tsisy tokony hampanahy fa matoky azy fa izy no andamina ny zavatra rehetra. Tokony hirotsaka ao misionera mihitsy ianao satria mbola maro ireo toerana izay mila anao. Anisan'izany misionana go amin'ny Micronésie. Eto Palao izao miasa. Nosy tena tiako sy ponina tena tiako fa na aiza toerana fidin'Andriamanitra andehananao dia mirotsao misionera. Isan'ny taona ny sekoly toy ny Académie de Palao dia miankina betsaka amin'ireo mpiasa tsisrapo toa ny anahy amin'ny fanabeazana ireo ankizy izay ho lasa tompona andraikitra ao aorianao. Maro amin'ireo mpiasa tsitrapo ireo no avy any lavitra be. 20 minitra miala ny sekoly no mipetraka ireo mpiasa ireo. Mandeha bus isa-maraina sy isan-kariva ny trano vaovao ho an'ny mpiasa izay ho atsangany eo amin'ny faritry ny sekoly dia nampy azy ireo hanatsara kokoa ny asany ary ananan'izy ireo ihany koa fotoana misimisy kokoa iarahana amin'ireo ankizy. Ny ampahany amin'ny fanaritra 17 dia nampy amin'ny fanorenana trano fonenana ho an'ireo mpiasa atao amin'ny Académie de Palao. Misaotra ny amin'ny fanohananao ny fanabeazana Adventiste eto amin'ity nosy iray eto Pasifika ity amin'ny alalan'ny fanomezanao fanatitra ary misaotra trany amin'ny fahalalantananao amin'ny asa maneran-tany. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny fampidinana ny lesona dia andaontsika hiran'ilay hira hoe mitenena. Misaotranao Jesu malalo Chachizao fotoana mamizao Yanaranay antungutsao Izahai izay pianatrao Kuambitenena le Jesu malalo Izahai iainutsarana Irote nyadamina Itwecha bechaka wampunaya Kuambitenena le Jesu malalo Izahai iainutsarana
amina itoetrabetsaka amponaya irateny avy amina itoetrabetsaka amponaya. Tonga eo amin'ny fotoanany lesony famerenana ny lesony zaza minondrayntsika zao a rakizy anomboka lesona vaovao indrayntsika satria fa telo volana vaovao zao a no diavintsika te ho tapitra ny taona te efa elehibe indray zany zao a ny ankizy eo amin'ny zaza minono fa alohan'ny anaovantsika lesona dia andao anao ny fomba mahazatra antsika mifampiarahaba moa rehefa mifankahita dia andaontsika aloha anao manahoana dia mivavaka dia ataontsika ny lesona ao ary miaramira daholo isa 2 3 manahoana falita fahoana raha vo mahitanao manahoana ianao manahoana tompoko salama tsara ny ankizy rehetra eny ary akambana ny tanana ahondrika ny loha hivavaka isika misaotra anao zay Jesosy malalo fa afaka anao lesona eto indray taio ny zaza minono rehetra mba hiainy tsara dia ho mba ho mpankatoy ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay vavaka amen. Eny ary efa nahazo toerana tsara hiainy tsara zao tsika ary lesona voalohany satria lesona vaovao lesona voalohany ipetera sy ilay lehilahy malemy tongotra averina hoe ipetera sy ilay lehilahy malemy tongotra ny tsy anjery miainy tsara aloha nareo dia miara-mamerina itsika rehefa aveo manao asa mahatoky ianao na amin'ny inona na amin'ny inona miaraka mamerina ary tsika manao asa mahatoky ianao na amin'ny inona na amin'ny inona averina farany ary manao asa mahatoky ianao na amin'ny inona na amin'ny inona tsara be rakizy ny lesitsika le lesona voalohany efa nianaranareo niaraka tamin'ny dada sy neny fa averintsika ndresahana eo ipetera niaraka nahita lehilahy malemy tongotra anankiray dia inona ary nataony petera tamin'io lehilahy io mba jereo hoe ny tongotrareo rakizy jereo hoe tsara tarebe ny tongotra ho an'le ankizy efa mahay mandeha hoe le heritaona kely reny ohatra ndrio araina hoe mitsangana hoe le ankizy efa heritaona tsangana zay dia mandeha hoe mandeha aingana mandeha kely aloha zay afaka mandeha nareo tany aloha mipetraka eo amin'ny dada sy neny aingana fa mbola toizatsika ny lesona re petraka amin'izay zaho manakora zay lehibe raha tsara rakizy hoay ny tongotry ty lehilahy anankiray ty ange ka tsy mba afaka nandeha ohatran'le teo tsy mba afaka nitsangana ange izy fa malemy age ny tongony mampalahelo be izy dia izy mipetraka eo amin'ny varavarany ny fiangonana eo amin'ny vavahadin'ny tempoly izy no mipetraka mampalahelo be izy rakizy fa ateriny namany eo izy rehefa maraina dia lasa ny namany mandeha miasa lasa ny namany mitady vola fa izy tsy mba afaka mandeha miasa sy mitady vola dia eo amin'ny vavahadin'ny fiangonana izy rakizy mipetraka dia eo izy no mangataka amin'izay olona ao am-piangonana dia ozy izy hoe mba me vola re afa tsy afaka miasa mba me vola re afa tsy manana sakafo mampalahelo izy rakizy mampalahelo be izy fa tsy mba afaka mandeha miasa ohatra ny namany tsy mba afaka mandehandeha dia eo izy harina kely izay ny apetrany eo akaikiny eo dia iny no asainy asian'olona vola
mampalahelo rakizy ty lehilahy ty kanefa dia ho hitantsika am'lesina manaraka fa nisy nanampy izy rakizy nisy nanampy izy nanome zavatra tsara be ho anazy fa ho hitantsika amin'ny heriny izay toy an'lesiny izay fa ny androany aloha zany dia ho hitantsika hoe mampalahelo le olona fa tokony hanampy azy ireny isika zay ara ny lesitsika fa mbola ianylesiny ny zaza minono ny zaza bodo sy ny zoky rehetrarehetra dia mbola endry tsara fa andao hifanao veloma aloha hivavakytsika dia hifanao veloma ka mba nanontanyana ary dia hivavakytsika misaotra anao zay Jesosy fanomenao lesona fa na misy malemy azy eny akaikina eny afaka manao zavatra ho azy ireny izahay ampio izay mba ho zaza endry ho tia manampy mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy no angatany hivavaka amen ndaontsika hifanao veloma re veloma veloma aminy herindray veloma veloma aminy herindray veloma tompoko amin'ny herindray zany fa samy mbola endry tsara dia mirary sabata mafinaritra ao antsika rehetra veloma tompo faly miarahaba ny zazaboto namako rehetra ato tokantrano indray mino hafasalama tsara avokoa ianareo noho ny fahasoavan'i Jesosy dia andeha sika hiaraka hivavaka alohan'ny ianarantsika famerenana ny lesona akambana ny tanana ahondrika ny loha dia akipokolo maso hiara hivavaka ary sika Jesosy zokinay misaotra anao indray izay fanomenao sabata fitsaharana hiarahana aminao misaotra no fitahinao anay tamin'iny enemana lasa iny raha merina ny lesona izay dia taio Jehovah mba ho zaza endrim-pakatoa amin'ny anaran'i Jesosy amen hianatra lohahevitra vaovao tsika tamin'iny herinandro iny rakizy dia ny fiomanan'i Debora neny dada sy ireo namany andray vahiny ireo vahiny ireo nge mpino vaovao tonga tao an-tanànandry zareo fa ahoana hoy ny tsy anjerintsika reo araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 andiny 2:30 dia miaraka mamerina avokoa sika rehetra rehefa avy manisa 3 isa 2 ny ombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany bravo mahay daholo saotra n'Andriamanitra sika rakizy fanomena izao sabata fitsaharan'izao mino afa efa nianatra ny tantaran'ny Debora kely avokoa tamin'ny herinandro iny dia andao hiaraka ameriny sika i Debora kely rakizy faly be mihitsiny fa andray vahiny zareo andray namana vaovao zareo ny fampiresaka Debora sy neny faly be izy hoe Debora andray vahiny sy namana vaovao sika dia ampirimina tsara avokoa ny trano ny anjaran'ny Debora kely tamin'izay namafa trano fafana ny trano dia fafana avokoa ny entana ao an-trano ny seza ny latabatra fafany Debora kely avokoa neny indray ny karakara sakafo dia nanao mofo mamy nanao mofo manitra be mihitsy ny neny dia nanamboatra lasopy ihany koa dia tsy izy ireo ihany fa le namana teo akaikiny koa tonga nandondona tao an-trano zareo dia nampandrosoana dia nitondra katsaka be tamin'ny kitapo izy rakizy mavesatra be le izy fa be dia be oay katsaka be dia be ry neny niampindray ny katsaka atsika hoe faly be ny neny sy Debora satria afaka manao lasopy be dia be tsika amin'ity katsaka ity dia nisaotra n'le namana teo akaiky ny trano zareo izy noho ny fitahiana sy ny fanampiana nomeny anao lasopy ny zareo amahana namana vaovao fa tonga teo an-tanàna nge ny apôstôly hitory ny tenin'Andriamanitra izara ny fitiavan'i Jesosy dia be zany ny olona tonga teo an-tanànandry Debora dia
dia sasany avy any lavitra be dia lany ny volan-dry zareo satria hoe mbola hijanona eo andro vitsivitsy izy iain'ny ten'Andriamanitra nefa lany ny volany tsy manam-bola ntsony izy dia anampy andry zareo tsy manana sakafo i Debora sy ny fianakaviany. Rehefa tonga tao an-trano reto dada dia misy manitra be mihitsy ny izany, inaka izany Debora ke nosokafany dada sy Debora raiky izy le volany manitra be le lasopy ozy dada, ianareo mahay lasopy indrindreto Jerosalema, faly be mihitsy ny dadany Debora. Andray vahiny ange tsika ry dada mahana olona vaovao indray tsika mpino vaovao, eny fa zao andeha sasa aloha ho izy dada dia rehefa avy eo hiomana dia hiaraka sika ho any amin'ilay toerana hitorian'ny ten'Andriamanitra dia hoentintsika ty an-trano avokoa izay tsy manana sakafo hiaraka hihinana sakafo amintsika. Ie dia hiaraka resaka momba ny fitiavan'i Jesosy koa tsika ry dada rehefa eo am-pisakafoanana. Eny ozy dada satria tena tiany Debora mihitsy nge izany miresaka momba ny Jesosy izany. Nareo koa ve izy mba tian'izany? Mino afatian'izany avokoa ny zazabody rehetra tantarain'ny dada sy ny neny dia miresaka ny fitiavan'i Jesosy na dia eo am-pisakafoanana azy. Tsika koa nge afaka manampy ny hafa afaka manampy ny hafa koa sika fa antanioan'ny dada sy neny hoe inona dada sy neny nataontsika mba ahafahantsika manampy ny hafa faly be nge Andriamanitra dia Jesosy koa faly be rehefa manao an'izany sika. Andao sika hisaotra an'Andriamanitra noho ny tantara izay nianarantsika tamin'ny herinandro dia mino fa anao fampiarana avokoa anao ohatrandry Debora kely koa sika akambana indray ary ny tanany ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Jesosy zokinay misaotra betsaka noho ny tantara mahafinaritra nomenao anay nandritry ny herinandro. Taio dada sy neny miaraka amin'ny zazabody sy zazamonono ny ankizy rehetra ato an-trano mba hizara ny fitiavanao amin'ny sahirana amin'ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny farana hatreo aloha ny fiarahantsika androany dia amin'ny herindray toizana ny tantara fa veloma daholo amin'ny herindray Amin'ny fofen'ny fifaliana tokoa rakisy no hiara-bako anareo tratra ity sabata izay voalohany amin'ny 3 volana ity. Tena faly hiaraka miaraka eto indray aminareo ny lohahevitra voalohany izay nianarantsika izay manao hoe ireo goavambe sy ny valala. Ahoana tsara hoe ireo goavambe sy ny valala. Ny andalan-teny fitadidy dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Hebreo 10:5-20 manao hoe fa mifananara kosa. Fa mifananara kosa Hebreo 10:5-20. Na dia 3 volana vaovao raha izao no tiavintsika rakisy dia mitohy hatrany ny tantara izay nianarana tamin'ny lohahevitra. Dia tsy inona izany fa ny tantara ny zanak'Israely rehefa tafavoaka soamatsara tany amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely dia tonga soamatsara teo amin'ny sisin-tanin'ny tany izay nampanantenana dia ny tany Kanana. Rehefa tonga teo izy ireo ange dia nampaniraka mpisafitany Andriamanitra ka dia nirahana ireto mpisafitany 12 mba hijery ity tanàna ity. Rehefa niverina avy any anefa izy ireo dia nifoly tamin'izy ireo dia nilaza fa tsy afaka hiditra mihitsy isika fa misakana goavambe izay tsy azontsika resena ao amin'ny tanàna io. Ka ny roalahy ihany izany rak'izy no nitantara zavatra nafinaritra momba ity tany izay nampanantenan'Andriamanitra ity dia iza re izany roalahy izany tsy iza izany fa i Joshua sy Kaleba. Izy ireo no samy laza fa afaka manohana sy mitarika ny zanany Andriamanitra ary afaka hanohitra ty sakana lehibe izay eritreretiny zareo ity. Fa Andriamanitra izany dia lehibe lavitra noho ny sakana izay misy any amin'ny tany Kanana izay nampanantenana. Vokatr'izany anefa rak'izy dia nampalahelo fa dia niteraka fikomiana teo amin'ny zanak'Israely ny filazana fahakiviana nataon'izy 10 lahy. Ka dia saika ny tora-bato an'i Joshua sy Kaleba mihitsy ireto zanak'Israely reto
dia hozy Andriamanitra hoe satria nareo mikomy a dia tsy hisy hiditra any amin'ny tany Kanana. Ka dia ny renirenina nandritry ny fiko taona tany anefitra reny zanak'Israely vokatr'izay tsy finoana izay, ny renireny nandritry ny 7 taona. Ka ny ankizy a sisa izay taranaka reto mpikomy reto a no tody soamantsara tany amin'ny tany Kanana. Tena anisan'ny zavatra ampiasain'ny Satana tokoa rankizy a, anapitehana sy tsy afahantsika mahatoky sy mino ny teny fikasana izay men'Andriamanitra ny filazana zavatra mitondra fahakiviana. Ary Andriamanitra dia mitady olona izay vonona ny hanohitra an'izany fahakiviana izany. Mitady olona Andriamanitra izay afaka hanana rispo hitondra fampaherezana ho an'ny hafa, satria ny fahakiviana dia miteraka fikomiana ary mety hahavery mihitsy. Ka dia irian'Andriamanitra itsika hifananatra ka hahatonga antsika hahery mandrakariva hijoro mahatoky amin'ny teny fikasana izay nomeny Jesosy. Ka dia ho anisan'ny ankizy izay hitondra fitahiana ho an'ny hafa anie isika fa tsy hitondra fahakiviana tahaka nataon'ireo folo lahy ireo. Ka raha ho avy Jesosy dia hitantana antsika ho tody any amin'ny tany nampanantenana te Jerosalema vaovao, anea ny finoana rehetra izay efa nekentsika miaraka amin'ny Jesosy. Ka dia ho ankizy voatany ankizy rehetra dia izay indray ny androany. Mirary sabata feno fitahiana ho anareo. Veloma daholo eo. Miaraba ny tanora zandry indray ary anjarantsika indray zao ataontsika hiaraka merina indray ny zavatra ny anarantsika nandritry ny herinandro, loha hevitra vaovao tsika satria 3 volana vaovao ary lesona voalohany indray zany tsika izao. Hiaraka merina tsika rina ny lohatenitsika. Aza manao na inona mijoro fotsiny eto. Andeha ataontsika rantsenjery. Tsy anareo anefa no hiady amin'ity mijanona tsara fa ho hitanareo ny hamonjeny Jehovanareo. Tantara 2:20. Zay ny tsy anjery sy ny lohatenitsika. Inona ary ny zavatra hitantsika? Tao anatin'ny lesona izay ny anarantsika dia hitantsika fa tantara ny mpanjaka Josafata no niresahantsika. Vonona hiady ireo Amonita sy ny Moabita izay mpifanolobodi-rindrina amin'ny firenena mifanolobodi-rindrina aminy izay nataon'i Jehovah tsy ho edivany zareo izy io teo aloha. Kinanjo ankehitriny namadika ireto firenena reto dia niazakazaka mafy mba hiady amin'ny reto Israely ireto. Rehefa nahitan'izay mpanjaka Josafata dia tsy mba nitady tetika izy hoe andaontsika hanao fomba fiady zao indray no andeha ataontsika, fa avy hatrany izy dia nandefa iraka nakany amin'ny vahoaka Israely hoe andao hifadianina dia hiona isika apitso ao amin'ny eo alohan'ny tempoly. Rehefa tonga ilay fotoana dia vory ny vahoaka. Tsy niteny inona mpanjaka fa avy hatrany izy dia nivavaka. Nangataka tamin'Andriamanitra ary tonga dia fantatra ny zanak'Israely ny tokony atao fa manoloana ny ady izay ohatrehan'izy ireo dia ny mivavaka no tokony atao. Nangataka ity mpanjaka Josafata ity, notononony mihitsy hoe tsy hitanay izay ataonay fa ianao mihitsy no andrandray ny masonay. Dia nitalaho tamin'Andriamanitra izy, tsy ela ny valim-bavaka. Teo no eo ihany dia tonga ny valim-bavaka, nandefa irak'Andriamanitra. Nisy mpaminany anankiray nivoaka avy tao anatin'ny olona tao nanambara fa hoe efa nomen'Andriamanitra anareo ny fandreseny. Fa mandehana fotsiny, mandehana fa efa nomeny Jehovah nareo ireo firenena ireo. Rehefa tonga tokoa ny ampitso dia niaraka tamin'ny hira fiderana izareo, nandeha nakany, ny mpihira nandeha aloha, nanaraka avy eo mpiady. Rehefa tonga, inona zavatra niseho? Efa resy avokoa ny miaramila. Aina nasian'i Jehovah otrika tao dia resy niady hatrano ireto miaramila fahavalo ireto dia nentin'ny mpanjaka ny verina indray ny vahoaka ny dera sy ny saotra an'Andriamanitra. Izany ny fomba fiady eo anatrehan'ny fahavalo. Raha mahatoky an'Andriamanitra isika
dia Andriamanitra no hanome fandresena. Izany hoe an'Andriamanitra ny fandresena satria izy no hiady. Isika manaraka fotsiny toroheviny. Nampianatra antsika ary izany iny lesona iny fa na inona ady atrehantsika dia ny tokony atao voalohany dia ny mangataka amin'Andriamanitra, ny mahatoky an'Andriamanitra mba hiditra an-tsehatra eo amin'izany ady atrehana izany. Tsy voatery hoe ady aman'olona fa ny ady amin'ny fiainana, ny asa amin'ny fianarana sy ny zavatra rehetra izay atao manahirana antsika. Andeha hoentinao amin'Andriamanitra dia rehefa omen'Andriamanitra fandresena isika, izany hoe an'Andriamanitra alohany ny fandresena ho antsika, dia andeha hidera sy hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva. Izay indrindra no nahatonga an'ilay hevitra izay ampitaina amintsika manao hoe rehefa midera amin'Andriamanitra isika dia mahazo ny fandresena ho antsika izy. Dia andeha ary samy midera an'Andriamanitra e. Mirary soa daholo indray. Amin'ny fifaliana no iarabanan'ny tanora mantoanto natratra izao 3 volana farany amin'ity taona ity izao. Lesona voalohany no niarantsika namerina nandritra ny herinandro iny izay mitondra lohateny hoe fitsipika mifehy ny mpiasan'ny lanitra. Fitsipika mifehy ny mpiasan'ny lanitra. Ny tsenjery dia ao amin'ny Salamo 5:5 fa mahay ianao dia andeha iaransika mamerina izany. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako ary ny lalànao no atao anatiko. Arak'ilay lohateny teo dia hoe fitsipika mifehy ny mpiasan'ny lanitra. Ny mpiasan'ny lanitra izany tahaka ny mpiasan'ny tany ihany dia misy lalàna izay mifehy azy. Ny orinasa tsirairay avy, ny toerana anankiray raha tiana handroso dia tsy maintsy misy lalàna mifehy azy. Ny firenena anankiray, ny toeram-piasana anankiray na ny fianarana anankiray dia tsy maintsy misy lalàna mifehy an'izany mba hampandeha tsara ny zavatra rehetra ao anatin'izany zavatra izany. Dia inona ary ny fitsipika mifehy ny mpiasan'ny lanitra? Mazava loatra. Faraky ny voalazan'ny mpanao salamo teo dia ny lalàn'Andriamanitra. Lalàn'Andriamanitra izay ilaina hapetraka ao anatintsika ao. Ny lalàn'Andriamanitra izay nomena any Mosesy tamin'ny alalan'ny Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay. Misy 10 izy ireo ary no tsinjaraina ho anankiroa dia ny amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fifandraisantsika samy olombelona. Nomena ny lalàn'Andriamanitra mba ahafahantsika mahay miaraka amin'ny hafa, mahay mifandray amin'ny zavaboary, ahaizantsika mifandray amintsika samy isika ary ifandraisantsika amin'Andriamanitra mazava loatra. Nomena ny lalàna mba hanehoana fa fitiavan'Andriamanitra. Tsy manery antsika Andriamanitra amin'ny toe-javatra anankiray fa manome safidy antsika izy amin'ny toe-javatra rehetra dia anjarantsika ny manao ny safidy tsara ho amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Fa ny fitsipika kosa dia efa napetrany. Ny fitsipika 10 mba ahafahana mampandroso ho amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Rehefa tonga teto an-trano Jesosy dia niarana andeha tamin'ny rainy mandrakariva izy teo amin'ny fiainany. Nifandray akaiky tamin'Andriamanitra, na dia hoe zanak'Andriamanitra azy izy dia nifandray akaiky tamin'Andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra. Dia isika ihany koa zanak'Andriamanitra isika araka ny voalazan'ny Jaona voalohany 3:1-2 zanak'Andriamanitra isika kanefa mbola tsy naseho antsika ho izay toentsika rahatr' izay. Dia aoka isika ifandray amin'Andriamanitra, hitandrina izany lalàna napetraka izany fa mahasoa antsika ny fitandremana izany lalàna izany. Rariny mandrakariva ny antony hanomezan'Andriamanitra ireny zavatra ireny, mahatoky ilay Andriamanitra ary tiantsika tsy misy fepetra izy. Ny anjarantsika dia izao hoe aoka isika ahita ny hevitra fonosiny ireny lalàna izay nomeny antsika ireny fa mahasoa antsika ireny ary mitondra fitahiana ao antsika ny fanarahana ireny lalàna ireny. Andeha hiverenantsika kely ene ilay tsenjery teo hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako ary ny lalànao no atao anatiko. Iriako tsika mantoanto tsirairay avy mba anao izany vavaka nataon'ny Davida izany ka anao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva ary ampitoetra ny lalàn'Andriamanitra ao anatintsika mandrakariva mba ahafahantsika miaina araka ny fiainan'ny lanitra. Dia mirary soa indrindra ny tanora rehetra ary manao veloma ao amin'ny manaraka indray.
dia efa le miarabantsika zatovy indray amin'izao sabata izao a ary manasantsika rehetra naraka ny fandarana hatramin'ny farany mandritra ny telovolana dia ijery loha hevitra manokana indray isika ary inoko amin'ny foko manontolo fa hitondra soa ho antsika tanora izany amin'ity zabata ity ary dia ijery loha hevitra anankiray isika na lohateny anankiray manao hoe tano ny mahainao anao tany ny mahainao anao loha hevitra anankiray somary otrany hoe sarotra izy ity kanefa rehefa hianarantsika dia tsy sarotra fa tena zava-dehibe satria ainao kay tena olona lehilahy sy vehivavy manana ny maha izy azy zao no lazay ny lioka toko fahasivy amby folo andiny faharaiky amby efapolo hatramin'ny faharoa amby efapolo lioka toko fahasivy amby folo andiny raiky amby efapolo hatramin'ny faharoa amby efapolo aminaran'i jesosy ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany jesosy no miteny eto rehefa nanantona izy nijery ny tanàna dia nalahelo hoe raha mba fantatra ity tanàna ity mantsy ny momba ny fiadanana izy ireo angeka efa nomena ny fiadanana kanefa to tsy nandray ny fiadanana ary ankehitriny dia miafina amin'ny masonao zany fiadanana zany hoy jesosy inona re no ifandraisana zany andinitsoratra masina zany a sy ny lohateny manao hoe tany ny mahainao anao andeha ho ampifandraisitsika le izy tany ny mahainao anao ohatrany mahate ametraka fanontaniana zany lohateny zany manao hoe fa iza moa ianao iza moa ianao iza moa mba fantatrao ve ianao amin'ity sabata ity a dia averina ary ampafantarina antsika ny momba anao ianao io a izay miaino radiosisy izay mijery ny fahita lavitra ihany koa ianao a dia zanak'andriamanitra ianao zany inge ianao e indraindray adinotsika zany indraindray tsy tsarotsika zany fa ianao dia zanak'andriamanitra ianao a dia efa novonjena olom-bovonjy ianao zany ianao ianao ihany koa a dia efa niova fo isika reo inge efa niova fo e fa indraindray adinotsika zany hoe ay moa za te efa niova fo ary tsy zany ihany fa olona manokana ianao olona miavaka ianao zany ianao zanak'andriamanitra zanak'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo zany ianao ary tsy zany ihany fa ianao dia tsy natao andovan'ny tany fa andovan'ny lanitra zany ianao manana tombam-bidy ianao manana valeur ianao ny olana nefa dia ity tsy tanantsika izay mahaisika antsika izay tsy tanantsika ary zay ny nampalailo an' jesosy rehefa nanakaiky jesosy dia nahita ny tanàna dia nitomany izy maniry mba tsy hitomany jesosy noho ny aminao aza atao latsa-danja ny mahainao anao fa manjary mitomany ny tompontsika inona ny mampitomany an' jesosy satria ilay fiadanana izay nomeny jesosy a dia tsy noraisiny reto olona ireto ary hoy jesosy hoe miafina amin'ny masonao zany a ankehitriny engane mba tsy ho tonga amin'ity tantara ity ny tantaranao hoe ianao dia olona manana amin'ny maha izy azy zanak'andriamanitra omena fiadanana kanefa tsy noraisinao zany tsy afina aminao anye ny fiadanana sy efa nomen'andriamanitra fa raharaoty miverena amin'ny tombam-biditsika isika tany ny mahainao anao fa zany ianao aza votsitra fefakely sisan'ny fotaona ianao dia ambasadoriny kristy zany hoe tsy eto amin'ity tany ity ny tena isy anao fa any an-danitra zany inge sika tany ny mahainao anao mba hanaovantsika fanandramana izany dia miverena amin'ny mahainao anao ianao fa ianao dia efa novonjena ary raha ny tena marina rehefa nandray famonjena ianao dia azo antoka ny fiainana mandrakizay zany inge ianao ary amin'izao fahavelomanao zao amin'izao taonanao zao dia ity no tian'andriamanitra ho tanteraka eo amin'ny fiainanao mba ho tsapanao ny fiadanana izay nomeny
teo foana jesosy teo foan'andriamanitra nanome fiadanana ao antsika fa ndraindray tsy tsapantsika izany satria nanomomba antsika ary ohatrany tsy haintsika akory fa zavatra hafa ny manakona ny masontsika am'ty sabaty ty ary dia araroty aoka ho tanana ny ma isika antsika aza vela hitomany noho ny aminao jesosy raisy ny fiadanana izay omeny fa ndrao dia sanatria tsy ho azonao intsony izany noho ny amafy ny fony ny olona ny zavatra nitranga matsy tamin'ity tantara ity dia zao ny mafy ny fony ny olona dia tsy tsapa n'ilay fiadanana izay omeny andriamanitra isan'andro aoka ny isika mba hanao vavaka manokana mba tsy hanana an'izany fo mafy zany fo vato fa mba hanana fo nofo andray ny fiadanana izay omeny jesosy ka hitana ny ma isika antsika amin'ny ankapobeny dia toy izay ny loha hevitra izay nydiniantsika raha fitinina tamin'ity herinandro ity ary dia mirary antsika mba handray an'izay fiadanana avy amin'andriamanitra izay mirary sondray ary misaotra n'ireo izay namitina ny lesona teo aloha teo tsika fa zao ko tsika dia hiditra amin'ny leson'ny tanora zokony sy lehibe nefa alohan'izay a dia hiaino a hira anankiray indray a isika Aoko fantatsika fa misy tany tsy maintsy laozana Aoka ho fantatsika fa misy lanitra tsy maintsy aleany Fahaneno idiranire olo marina Tiro lavo Kanefa de tafarina Aoko fantatsika fa misy tany tsy maintsy laozana Aoka ho fantatsika fa misy lanitra tsy maintsy aleany Fahaneno idiranire olo marina Tiro lavo kanefa de tafarina Wavini futona Izararuani uluna eti Wisani zariana Wavini futona Nisasani finja Wanyantani vauvawani Ahanenu Idiranire ulu marina Tiro lavo Kanefa de tafarina Wavini futona Izararuani uluna eti Wisani zariana Wavini futona Nisasani finja Wanyantani vauvawani Fahaneno idiranire ulu marina Tiro lavo Kanefa de tafarina Fifaliana indray no arabanantsika tsirairay avy natratra izao sabata masina izao maniry indrindra ny fitahin'Andriamanitra ao amin'ny ankonana tsirairay avy fa indrindra moa ao amintsika tanora zokiny arabaina isika tsirairay avy satria tafiditra somatsara anatin'ity telo volana vaovao ity indray miaraka amina loha hevitra vaovao rehefa avy niaraka nianatra ny amin'ireo fitsipika ara-baiboly momba ny firaisana ranofo isika dia indro fa tonga ao anatin'ity resaka ny boky ny Deutéronome ity dia isika tokoa niarana hita fa
raha ny hevitra izany hoe de autonomie izany de hoe lalàna faharoa kanefa tsy resaka lalàna le izy a fa resaka teny hoe indreto ny teny izany hoe ny votoatin'ity boky ianarantsika ity zany de tsy ny lalàna loatra fa ny teny avy ao am-pon'Andriamanitra ho asy ho anao ary ny loha FDB izay ho hitantsika ao anatin'ny 3 volana dia ny fitiavana ny fo ary ny fiainana. Ny lohahevitra voalohany raha antsika nianatra dia manao hoe fanekena sy toriteny. Ny Deutéronomie toko voalohany dia ny 9:20 ka hatramin'ny 7:30 moa no andiny soratra masina fotsitra izay lohahevitra voalohany izay dia tao ilay nisafidianantsika tsirairay avy andininy anankiray hoe atao tsy anjery ary fotoana mety mihitsy izao andeha mirenana ny antsirairay avy hoe eny ary fanekena sy toriteny. Rehefa nianatra isika dia hitantsika tao fa hoe tsy lalàna tokoa no resahan'ny Deutéronomie amintsika fa resaka toriteny ary Torah izany hoe taridalana na fampianarana izany hoe resaka fiainana mihitsy. Dia eto izany izao amin'ity Deutéronomie toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 7:30 ity Mosesy dia miresaka tantara fahasoavana dia ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ireo vahoaka manda azy dia miantso asy ianao sahady hoe zasy ianao ihany koa misy fotoana mandahan'Andriamanitra dia andeha mba tahaka ny fitantaran'ny Mosesy ny fahasoavana dia atsiaro ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra izay nameny ny fiainantsika hatramin'izay ka mba hahatonga antsika ity hahatonga antsika hiverina amin'ny fahatsiarovana ny fitiavana an'Andriamanitra dia hanompo azy indray fa Andriamanitra mantsy ilay te hifandray amintsika ary Andriamanitra ilay hoe naniodina sy nandaha azy ary ny zanak'olombelona zany izay iresahany anehoany an'ilay fitiavana dia izy mbola te hifandray foana ka ny bokin'ny Deutéronomie arak'izay ny anarantsika dia mikendry mba hanetsehana ny fon'ny vahoaka mba hoe hanana ny fifandraisana ety indray amin'Andriamanitra satria Andriamanitra mantsy ilay efa namonjy ny zanak'olombelona Andriamanitra ilay manolotra fahasoavana rehefa lavo ny zanak'olombelona Andriamanitra ilay mitarika sy mitantana Andriamanitra ilay manohana sy manarina ihany koa ary sasenao anisan'izay azon'Andriamanitra soma tsara mihitsy anehoana n'izany fitiavana izany. Ny zanak'Israely moa dia na dia nanaovan'Andriamanitra fanekena ary dia niodina sy nandaha azy foana fa na izany aza nefa dia Andriamanitra mbola naniry hanomboka tantara vaovao miaraka amin'izy ireo miaraka amin'ny fanehoan'ny fitiavana azy ireo hatrany te sasenao ary ahoana ny mba fetsitsika manoloana n'izany fitiavan'Andriamanitra izany satria Andriamanitra raha nanoloanan'ireo zanak'Israely ireo dia nanantena fiovana dia zasenao ihany koa andeha mba hiova anaraka ny sitrapon'Andriamanitra satria tiantsika Andriamanitra. Rehefa nianarantsika tamin'ny 3 volana teo aloha mbola naverontsika tao anatin'ity lohahevitra voalohany ity fa tahaka ny tantaran'ny fanambadiana no anehoana ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika izany hoe tantara izay mifono fitiavana fanoloran-tena fitiavana latsapaka ary maneho ny fihetsepon'Andriamanitra. Indraindray tokoa mantsy isika ilay mpanahy eritreritra fa Andriamanitra dia tsy manana fahatsapana ny amin'izay manjoa antsika ary mety tsy manana fihetsehpo fa hoe isika olombelona ihany manana an'izany kanefa diso izany fiheveran'izany ary ny raha antsika nianatra fa Andriamanitra dia mahafantatra mahatsapa izay manjoa antsika andeha isika ahatsapa ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra antsika ary andeha hitoky amin'Andriamanitra fa tsy hiodina na hitady vahaolana hafa fa izy mahatsapa sy mahalala an'izay manjoa antsika. Andriamanitra izay manome ny tsara indrindra ho antsika mandrakariva dia isika tsy salasala manoloana an'izany andeha isika tsy hoe atahotra na iorooro na iaia na hoe hisalasala izany ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra fa sady mahatsapa ny mahasoa antsika ny mahatsapa n'izay manjoa antsika izy no mahafantatra izay mahatsara ny fiainantsika. Dia izao ny anarantsika tanatin'ny lesona hoe manoda dia mety hoe mandratra antsika mihitsy koa ary ny ray raha ray aranofo fa Andriamanitra kosa dia tsy tahaka izany. Andriamanitra dia ilay hitondra antsika ilay hiazona antsika araka n'izay irinina izay heverina hoe ray tsara indrindra ka miantso asenao hoe Andriamanitra sady mahery no vonina hiaro antsika. Andriamanitra sady na dia hoe mandasy mihodina aminy ary sika dia tsy mandaho antsika fa mbola eo ihany ary mbola te haneho ny fitiavany sy ny faniriany hoe hiaina antsika miaraka amin'ny hatrany dia maniry indrindra
hoe zasenao raha iaraka anjinika an'ity bokyny teotornomi ity tao anatin'izay loha hevitra voalohan'izay sahady a dia mba hoe ahatsapaka anaiky hoe ameno ny fiainantsika ny fifaliana ameno ny fotsika ny fitiavan'andriamanitra ary ho tsapantsika ny fony izay be fitiavana tiany ho ampitaina amintsika mba ho tsapantsika ny fahasoavany sy ny famondrapony ary hoy moa ny fampidirana ity taridalana ity hoe ambony zany rehetra zany a dia andeha ho tiavintsika andriamanitra ilay nanoratra ny bokyny teotornomi ilay pahary atsika ilay mpanavitra atsika ilay maniry ny ahafantarantsika ny fony be fitiavana sy maniry ny ananantsika fiainana mandrakizay miaraka aminy andriamanitra ne hitahirantsika tsirairay avy ao aminy ary pisy vokany amin'ny fiainantsika an'izany lesona ny rahantsika nianatra izany ka isika atsapany fony feny fitiavana ary isika koa anaiky hanolotra ny fotsika mba ho fitiavantsika an'andriamanitra samiary tahian'andriamanitra ary mirary sabata feny fitahiana ho antsika tsirairay avy mirary fiarah-mianatra hitondra fitombolo amin'i Kristy ho amin'ny lesona manaraka indray samiary tahian'andriamanitra faly tafaona aminao indray ry fijery sy mpiaino ajaina manaraka ny fandarantsika manoloana telo volana vaovao indray sika dia manana aloha hevitra vaovao arak'izany ihany koa zay manao hoe ny fahamarinana ankehitriny ao amin'ny deotornomi boky fantatsika loatra ny deotornomi ary be deabe ny lesona sy ny afatra zay azo raisina hanatanjana ny finoantsika ao anatin'izany boky izany meloha ny hiritrontsika amin'ny fijerena todika ny herinandro voalohany ary dia andao itsika hiaraka hivavaka tompo andriamanitra io ho anao ny saotra sy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay satria miasy mihevitra anay tokoa ianao namorona anay ianao ary namonjy anay ihany koa ary ankehitriny manome tombony sy fahasoavana ao anay ihany koa ahafahanay mamantatra indray ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao avy alao ny elokay sokafy ny fonay mba handray ny teny izay ampitondrainao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka amen ny herinandro voalohany a no anaovantsika jeritodika anio amin'ny lohateny lehibe ianarantsika ny bokyny deotornomi ka ny tontolon-kevitra iorenan'izany boky izany a no andeha ho jerentsika anio ny tontolo-kevitra zay iorenan'ny bokyny deotornomia ny bokyny deotornomia dia mirakitra ny teny fanaovam-beloma nataon'ny Mosesy tamin'ny vahoaka ny Israely talohany nahafatesany ary mba ahafantaratsika tsara ny zavatra manodidina izay dia ilayntsika ny manao jeritodika ny tontolo-kevitra nanomboka teo amin'ny fikomon'ny Losifera ka hatramin'ny 7 taonan'ny Israely tany anefitra ao anatin'izany boky izany rehefa jerentsika hoe inona moa ny hevitra ny teny hoe deotornomi dia azo adika rahabaky teny hoe lalàna faharoa na famerenana ny lalàna izany teny hoe deotornomia izany zany hoe fanamafisana an'ireo hafatra zay efa nampitondrain'Andriamanitra ho an'ny vahoakany tamin'ny fotoana lasa izany ny bokyny deotornomia dia boky mirakitra fitiavana satria ny jaonina voalohany toko 7:9 no andininy zay natao fitadidy ho atsika mianakavy jaonina voalohany toko 7:9 izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana inona moa ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra tsy hoe be fitiavana fotsiny izy fa toetrany mihitsy ny fitiavana ary ao anatin'izany boky izany dia ahitantsika ny tanan'Andriamanitra zay miahy mitantana misalovana amin'ireo vahoakany ka mahatonga azy manome fifaliana manome fiarovana manome tombony ho an'ny vahoaka izany ry mpiara-mianatra namana ny hoe Andriamanitra dia fitiavana dia manampy antsika ahatakatra fa ny fanjakan'Andriamanitra ny fomba fitondrany
ny fitantanany zava-mananaina zay noarin'ny tanany dia maneho an'izany fitiavan'andriamanitra izany avokoa ary ao anatin'izany fitiavan'andriamanitra izany no ahitantsika ny tombontsoa zay nanantsika kehitriny mba ahatonga atsika hiainana izany fitiavan'andriamanitra izany sy izara izany. Ahitana lohateny efatra ao anatin'ny boky dia ny sariteny ara-tantara izany ny famerenana ny lalàna ny antso ho amin'ny fihavanana amin'andriamanitra ary eo indrindraindrindra ihany koa ny antso farany ho amin'ny fiverenana amin'andriamanitra indray. Ireo rehetra ireo zay mampianatra atsika fa tsy mamela ny olony andeha am'izao fotsiny andriamanitra fa mampianatra azy ireo hamikitra, mampianatra azy ireo hatsiaro ny fanekena ny fanaovana zay tombontsoa ho an'ireo zay mifandray aminy. Manoloana ny fizotran'ny tantara nanomboka tany amin'ny fahalavon'ny Losifera dia tsy nitsahatra nanitatra ny fanjakany ny fahavalo ary niezaka nanao fampelezakevitra diso momba an'andriamanitra. Raha mijery ny tantara talohan'ny safodrano sika dia mahita ao amin'ny fanambarana zay Genesis 1:1 fa te hiaika an'andriamanitra mandrakariva ny olombelona ary tao anatin'izany fiaikana nataon'ny olombelona izany dia voalaza ny ten'andriamanitra fa saika ratsy mandrapaharivo ny andro ny fisainan'ny olona. Vokatr'izany dia nanjary tafasaraka tamin'andriamanitra ny olona. Tonga ny fitsarana zay namarana reo faratsiana zay tsy haino toaina intsony fa hitondra ao amin'ny tafampitena sy ny faravana tanteraka. Kanefa naneho ny famindram-pony indray andriamanitra tamin'ny Noa sy ny ankonany ka nanome fitohizany taranaka sy fitohizanaina indray avy tamin'ny alalan'izany fianakaviana izany. Ny fahavalo dia milaza mandrakariva fa andriamanitra masika sy loza be mpamaly faty andriamanitra ary ao anatin'izany fampelezakevitra ataony zany dia be dia be ny olona voafitaka sy mandray an'izany araka an'izay ilazany ny fahavalo azy. Ny zava-dehibe zay tokony ho fantatsika dia izao manana lalàna mifehy andriamanitra, lalàna zay feheziny ny fitiavany izany. Indraindray ao anatin'izany fitiavana izany dia mahita fangejana sy mahita didijadona ny mason'ireo mitsara maimaika. Misy atahorana nefa amin'ny fahalalahana. Afaka manapa-kevitra ny tsy ho tian'andriamanitra intsony ny zava-mananaina tonga lafatra zay noforoniny isan'izany Losifera ka lasa ny komy tamin'ny mpamorona azy. Torak'izany koa ny olombelona afaka mametraka an'izay safidy izay ihany koa izy ka manaraka na tsy ny toromarika zay omen'andriamanitra azy. Tao Babela dia nisy taranaka anankiray zay niaika an'andriamanitra ka nanao tilikambo avo be anankiray mba ahatonga ny toejavatra ho everin'izy ireo fa ho voafehiny. Indrisy nefa fa diso zany fijery zany ary andriamanitra dia namarana an'io tetikasany Babela io tamin'ny alalan'ny fikororoana ny teny ka nahatonga n'ilay tetikasa ho rava tanteraka. Rehefa mijery ny taranak'i Abrahama indray sika tsy dia hoe fianakaviana tsy manan-kilema tsy akory ity fianakaviana i Abrahama zay nifidian'andriamanitra ity fa fianakaviana zay feno olana nanana disadisa sy nanana tsy fifampatokisana tsy fifandraisana tao anatin'ny tao ary hitantsika fa ny fitohizan'ny tantara dia lasa andevo tany Egypta ity taranaka zay nifidian'andriamanitra ity. Taorianan'izay dia nafahan'andriamanitra indray io vahoaka io ary nanaovany fanekena ho azy tany Sinay. Io fanekena io dia voarakitra ao amin'ny bokin'ny Deuteronomia ary ao anatin'izany rehetra izany efa hitantsika tany amin'ny bokin'ny Exodus ihany koa izany fanekena izany. Ry mpiara-mianatra namana, ahitantsika ny fanatrehan'andriamanitra sy ny fitiavany, ny fitantanany vahoakany, ireto zavatra sarotra zay nandalovany ny vahoakan'andriamanitra nandritra ny 400 taona tany anefitra. Ao amin'ny Deuteronomia 2:2-7 fa Jehovah Andriamanitra ao
efa nitainao tamin'izay rehetra nataon'ny tananao, fantany ny mahasoa, fantany ny zavatra ilainy zany fireneny zany, ary nisalovana tamin'ny toejavatra rehetra izy ka nanome fahafahana ny vahoaka io ho afaka handova lay tanina ampanantenainy na de teo aza ny efapolo taonany fizantoetra tany nefitra noho ny fimonomononina sy ny tsy fatokiny ty vahoaka zay ny vidin'Andriamanitra ity. Rehefa hiditra ny Kanana izy ireo dia very finoana raha mamaky ny nomeritiko 710 isika, na de teo aza reo zava-mahatalanjona rehetra zay efa nataon'Andriamanitra dia indrisy fa mbola nandà tsy akatoan'Andriamanitra indray ty vahoakany ity. Manaja n'zany safidy zany Andriamanitra kanefa tadideo fa mizaka ny vokatra ny safidy ataontsika ihany koa sika manoloana izany rehetra izany. Ry mpiara-mianatra namana, Andriamanitra dia fitiavana. Hoy ny boky zay voalazantsika eo amin'ny Jaona 1:4-9 izay tsy tia de tsy mahalala an'Andriamanitra satria Andriamanitra de fitiavana. Tian'Andriamanitra ivelomantsika izany fitiavana izany, tiany hozaraintsika izany ary asehontsika amin'ny fatokina azy sy ny finoana azy ny fitiavantsika azy, zay tsy inona fa setry n'ilay fitiavana nasehony tamintsika tamin'ny namoronany antsika, ny tantanan'ny fiainantsika, namonjeny antsika ary ny anomanany fiainana vaovao ho antsika tsiraray avy ihany koa, tahaka an'ireo dingana zay nandalovan'ny vahoakan'ny Israely niainga avy tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Andeha hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra noho izany fitiavana lehibe zay nasehony sy mbola asehony amintsika tsiraray avy izany. Tompo Andriamanitra eo misaotra satria mazava ny famohan-kevitra ny teninao, tia anay ianao, namorona sady nanavitra anay ary manomana fiainana vaovao tsara lavitra ho anay tsiraray avy. Tompo mandalo fotoan-tsarotra, mandalo tany hevitra, mandalo tsy finoana, mandalo fisalasalana izay ankehitriny, kanefa matoky fa ny fitantananao dia ametraka indray eo am-ponay fatokina feno sy tanteraka zay hiteraka fankatoavana ahafahanao manatanteraka ny famonjenanay tsiraray avy. Ataovy zany tsy noho ny famendrenay fa noho ny fahasoavan'i Jesosy. Amin'ny anarany nangatana ny vavaka. Amen. Tonga indray eo amin'ny fotoana ny fanatitra ny Sekoly Sabata isika, manasanao ampitiavana andray anjara amin'izany fanompona masina izany satria noho ny famindram-pon'Andriamanitra no ahafahantsika miaraka miombona antoka aminy ho fampandehanana ny asany. Fenkira no hoentsika mandravaka an'izay fotoana izay ary rehefa avy eo dia hiaraka hivavaka isika. Andeha hivavaka ho an'ny fanatitra isika. Tompo tsara ho misaotra noho ny fitahina rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay ka nahafahanay nandray ampahany avy tamin'izany, atolotra mba ho fampandehanana ny asanao. Misaotra noho ny nambolenao fahalalan-tanana tao am-pona tsiraray avy ka nahafahanay nizara izany mba ho fitahina ho an'ny hafa. Engane mba hitombo izany ary havitany zavatra zay tianao tratrarina amin'ny alalany. Ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Reo mpiara-miasa rehetra zay nanotontosany fandarana teto maneho firarian-tsoa ary maneho fankasitrahana feno ho anao manantena ihany koa fa mbola eo na finaritra amin'ny indray amin'ny manaraka. Manao manapitafa miaraka amin'ireo teknisianina mpanatontosa rehetra zay ny fandrimbona teto ho samy tany Andriamanitra isika mianakavy.
mbola fifaliana mandrakariva ry mpiray-fanatenana malala no ifampiarabana amintsika indray a mbola velinaina indray a natratra izao sabata maraina izao mbola ao anatin'ilay loha hevitra mahakasika ny fahasalaman'ny système nerveux tsika na ny ati-doha no jerentsika sy ny fifandraisana izany a amin'ny sakafo izay hoantsika amin'ity androany ity tsika de hijery karazana aretina anankiroa soritra aretina anankiroa izay mahakasika ny atao hoe aretina andoha sy ny migraine ary ihany koa ny farerahan'ny saina na amin'ny fiteny frantsay de hoe fatigue intellectuelle ny céphalée amin'ny fiteny frantsay na le hoe aretina andoha amin'ny ankapobeny a de ny migraine le anankiray zany a le niresantsika teo aloha de karazana aretina andoha izy ireo a ny migraine moa indrindrindrindra dia karazana aretina andoha manokana izy io a de ohatra manindrotsindrona zay ny anatin'ny lohany a ary rehefa marary mihetsika io migraine io amin'ny olo anankiray a dia mety maloiloa izy a mety mandoha mihitsy a ary mitarika fikorotana ny fahitana izany inona raha ny antony a mahatonga ny aretina andoha sy ny migraine betsaka ny mety ho antony mety ho soritra aretina tsotra anankiray izy a ny aretina andoha ohatra zany ka mety hatramin'ny atao hoe soritra aretina homamiada ny ati-doha na fahavoazan'ny lalandra ao ny ati-doha ao ankoatrany avy amin'ny fihinanana karazana sakafo tany saina zay hitantsika eo manaraka eo a de ny aretina andoha sy migraine dia mety miseho mitranga vokatry ny allergie mety ihany koa ny atao hoe tension nerveuse le somary taitaitra kizitinjitina iny tsika ny stress ny tebiteby io zany io de efa tena hiainana amin'izao vaninandro zao ka azo saintsaina zany hoe raha to ka misy ny farariany lohantsika zany a de mila misaintsaina hoe soza mety misy allergie na mety misy an'io tension nerveuse io a na koa misy fitebitebena na le stress zany a ao anatitsika ao eo ihany koa ho antsika vehivavy a de mety mahatonga aretina andoha migraine ny fahatongavan'ny fahadimbolana inona reo sakafo ihany koa zay mety mahatonga ny aretina andoha marina trany fa ny akamarony ny aretina ny trangana aretina eo amin'ny fiainantsika de tena misy ifandraisany betsaka amin'ny zavatra hoantsika sy sotrotsika ka zany ny anton'izao fandarina zao fampatsiahivana anitsina zay mety fandikana zay mety ataotsika eo amin'ny fiainantsika mialohan'ny nanana fanafody zany a de mila manao fandinihan-tenitsika eo amin'ny fomba fiainantsika fihinantsika fisotrotsika araka ny efa niresahana ombienombeny ka ireo sakafo zay mety mahatonga ny aretina andoha zany a tany saina am'izany a ny zava-pisotro a misy alcool eo ihany koa nytony atao hoe fromage maina zany a zay misy anytony atao hoe tiramine zay mitarika fanireny ny lalandra ny taova marina fa ny taova sy ny vatantsika rehetra rehefa tsy ampy ny fikorinany raha tsy mahazo oxygène izy a de tonga amin'ny fahinoana le hoe fanaintainana satria ny an'izany le atao hoe infarctus du myocarde reny le AVC fatapahana lalandra reny isika rehefa mipetraka ela eo ambony sesaka voly matsiary voly ny tongotra mety manaintaina misy crampe mihitsy ary a de vokatry ny tsy fahazahoan'ilay vatana nataova ny raha araka ny tokony ho izy ary anisan'izany ty atao hoe aretina andoha zay resantsika amin'izao fandarana izao dia vokany tsy fampiny fikorinan'ny raha ao anatin'ny ati-dohantsika ao tery ny lalandra tsy ampy ny fisotroana rano ary anisan'izany zavatra hoantsika ka ny tonoina eto zany ty atao hoe fromage maina ity a misy an'ity tiramine ty zay manery ny lalandra eo ihany koa ny chocolat ny fruits de mer zay tany saina eto ohatra zany hoe ny crabe ny crevette sy ny sisa eo ihany koa ny hena maina fantatritsika malagasy ohatra hoe reny kitoza zay atono reny amainina reny a de mety mahatonga ny aretina andoha izany eo ihany reo protéine betsaka hita eny amindreo sakafo avy amin'ny nofombiby izany eo ihany koa ty le atao hoe additif zavatra tena tiatsika olombelona izy io satria manome tsiro enitsika eo amin'ny lela ao rehefa zatran'izy io de ohatra ny sahirana be rehefa isakafo iverina amin'ilay fitiavana voalohany de le sakafo fomba amin'ny natoraly zany zay io moa de hoentina mbavaka hoentina amin'Andriamanitra io fantsiana anankiray io fa zarina misakafo tsotra tsy misy fanampina tsirokanina zany a zay manome endrika hitehirizana ny sakafo vokarina itony additif itony zany ao anatin'izany le colorant hitantsika amin'ny sary eo zao loko menamena sy maitsomaitso eo amin'le zava-pisotro io zany zao ny antioxydant
de ny émulsifiant zany hoe reo additif reo zany de fomba fikarakarana sakafo itehirizana anazy ame endrika anazy a ame loko an'io sakafo zay hoantsika ka reny etretra reny a de marihana fa mahatonga aretinando tanonina ito ihany koa zany ny zava-pisotro a manaitaitra efa entsika sy resana amitsika mandrakariva ny dité ny kafe sy ny sisa sy ny sisa ao ihany koa ny siramamy fotsy ny siramamy fotsy de efa fantatritsika amin'ny hoe manaitaitra mame fanaitarina toe-po ary mahatonga ny aretinando koa ny siramamy fotsy izany resantsika manaraka eto a ny atao hoe fatigue intellectuelle na farerahan'ny saina ho antsika zay miasa manoloana ny ordinateur mampiasa saina betsaka mianatra miasa taratasy betsaka mety ho tratran'izy ity zany ka ny sakafo zay afaka metanjaka ny saitsika zany a de zay mametanjaka ny atido mazava ho azy de efa nitatsika tamin'ireo fandarina teo aloha ary miverina eto ihany zany a ny atao hoe céréale complète reo voan-javatra zay miloko matromatroka marron ohatra zany a na varimena zany mety azontsika ampiasaina zany ny avoanina ity avoanina ity de hitatsika eny amin'ny grande surface izy io ny germe de blé hitatsika eo amin'ny sary moa zany kisarisary asa na mazava ihany izy io fa reo zany a de manampy betsaka misy vitamine be izy reo a manampy betabe a ho antsika zay miasa mampiasa ny saina amin'ny asa birao zany ohatra zany indrindrindra ny voankazo maina toy ny le hoe amande sy noix ihany koa zany a de manampy betsaka amin'ny farerahan'ny saitsika ireo koa zany de hitatsika eny amin'ny grande surface ihany koa de to izay takizay ndray zany ny mahakasika ny farerahan'ny saina sy ny momba ny fahasalaman'ny saitsika amin'ny alalan'ireo sakafo mahasoa zay tokony hoantsika de mirary sabata feno fifaliana ao antsika indray a de ny voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany amen